Ny 7 janoary, Raymond Delors. Mpitandrina teo anivon'ny fiangonana protestante, mpitandrina frantsay teraka teto Madagasikara ary akademisiana i Raymond Delors. Tamin'ny 7 janoary, 2009 no nahaterahany tao Ambatomanga Manjakandrinda. Zanaky ny mpitandrina Siméon Delors izay filohan'ny sampana mission protestante française de Madagascar. Mpitandrina ihany koa i Raymond Delors teo amin'ny 17 taona no niditra tao amin'ny faculté de théologie protestante de Montpellier tany Frantsa. Taona nahazony mari-pahaizana licence en théologie ny volana janoary taona 2020. Tamin'ny fiverenany taty Madagasikara dia tany Mahajanga no toerana nandrena azy hiasa voalohany. Ny Société des Missions Évangéliques de Paris no naniraka azy tamin'izany asa fitoriana filazantsara izany. Faritra maro teto amin'ny nosy no efa niasan'ny mpitandrina Raymond Delors toy ny tao Ambatomanga izay toerana nalatsahan'ny tavoniny, ny tany Marivoay, Ambositra, Ambatolampy. Nandritra ny fotoana ny tandremany dia tsy nitsahatra nanampy ireo mpiarabelona aminy i Raymond Delors indrindra fa ireo sahirana. Rehefa nandeha nisotro ronono izy dia notany Montpellier ka mbola niandraikitra indray ny aumônier des hôpitaux. Tamin'ireo fitetezam-paritra maro izay nataony teto Madagasikara noho ny fanendrena azy dia tsy nitsahatra nikaroka ireo fomba mampanao tamin'ireny toerana ireny izy. Namoahany voka-pikarohana maro izany ka tafiditra ho isan'ny mpikamana tao amin'ny Akademia Malagasy izy ny taona 1970. Nanoratra boky ihany koa ity olo-malaza iray ity ka isan'ireny Passons les fêtes à Madagascar izay nivoaka ny taona 1970. Manana ny chevalier de la Légion d'honneur ny mpitandrina Raymond Delors ary efa filoha-boninahitra isan-keritaona tamin'izany fotoana izany. 7 janoary, 2020. Nametrahany ny vady fehizorin'ny hôpitaly voalohany teto Madagasikara teo Atsinanana Analakely no nisy azy io.